Rondreo hetsika maro samihafa dia fa marika izay fa efa manakaiky ny fety ho fanampinan'ny mpiarabelona ary dia nanome rama maim-poana dia ny anivon'ny hôpitaly ny teo anivon'ny groupe Telma ireo mpiasa avy eo anivon'ny groupe Telma dia nanome rama maim-poana araka izany ho fanampinan'ny mpiarabelona tafiditra indrindra ihany koa ao anatin'ny hetsika ao imanana amin'ny fety izay rehetrarehetra izay. Aharitra 2 andro ny hetsika fanomezana rama maim-poana izay tanterahan'ny Fondation Telma. Ireo mpiasa etsy amin'ny foiben'ny Telma etsy Alarobia araka izany no nentanina herinandro lasa izay mahakasika ny fanomezana rama maim-poana ary izy ireo ihany koa dia nahatsapa fa fanomezana iray lehibe ny fanomezana rà. Ankoatry ny etsy Alarobia dia hanolotra rama maim-poana ihany koa ireo mpiasan'ny Telma etsy Analakely. Fahatongavan'ny fety Noël sy ny farantaona dia ny CNTS, ny Centre National de Transfusion Sanguine, sy ny groupe Telma, ny Fondation Telma nanao an'ity journée don de sang ity androany sy rapide izy io satria matsapy izay fa misy responsabilité tsy maintsy alaina amin'izao fotoan'izao momba io don de sang io satria misy chiffre nomeny CNTS namezany 120 poches par jour no ilainy zareo dia kapital fotsiny izay dia ny groupe Telma fantatritsika fa plus de 200 employés aty Alarobia plus andeha any Analakely izany dia izay no tena nampatonga ny Fondation Telma, Telma sy ny CNTS manao action. Manodidina ny 300 hatramin'ny 400 mililitatra eo ny kitapon-dray izay alaina amin'ireo mpiasan'ny Telma manolotra izany maimai-poana. Tsy mijanona hatreo ihany anefa izany fanomezana rà maimai-poana izany fa ho tohizina hoy ireo tompon'andraikitra ary ezahana atao isaky ny 3 volana eo mba ahafahana mamatsy rà ho an'ireo marary mila izany. Ny fanomezana rà dia fanomezana aina ka izany indrindra no ampirisihan'ny orinasa Telma ireo mpiasa ho aminy mba hanohy hatrany ny fanampinan'ny mpiarabelona.